Araky ny fantatsika ihany koa moa fa isy ilay hetsika amin'ny ty farany volana martsa ity, izany hoe ilay fampirantiana ny vokatra avy any Azia ao anatin'ilay foire aziazy tanterahana ety Tanjombato, karakarain'ny agence première ligne ary ny groupement TV no manohana izany eo amin'ny lafiny serasera rehetra ho arahantsika ny mikasikasika an'izay izay efa farahantsika eto foana isakariva. Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray manaraka n'ity fotoana natokana ho an'ny salon Azia ity izay mariana etona fa ny salon Azia moa zany dia manomboka ny 23, 24, 25, 26 mars 2017 atao ery amin'ny zone Forelo Tanjombato. Efa betsaka ianareo no nanjifa n'ity invitation à 0 ariary ity taty aminay tany amin'ny boutique maro isan-karazany izay efa nivoaka tany amin'ny gazety teto amin'ny Ainao Manjery dia mbola entanina hatrany hatrany satria raha 100 000 exemplaires nanatota teo amin'ny 100 tapitrisa teo ny agence dia verina indray izy ireo zany mba hamezana fahafapo antsika dia mbola misy 50 000 na 10 000 na invitation 0 ariary zany mbola afaka jifaintsika rehetrarehetra. Ny tiana mariana fotsiny dia isaky ny salon zany na isaky ny lakamisy zoma sabotsy lahady dia misy foana le tirage efa nilazaina teto ihany ny 23 mars dia isy ny tirage azahoana voyage Tana Gangzou Tana dia ny zoma Tana Maurice Tana ny 23 sy 24 dia appareil électroménager na high-tech zany hoe ny principe zany dia soratana tao ambadika ity hatrany hatrany ny invitation 0 ariary ity ny anarana feno numéro de téléphone dia arotsaka rehefa tonga any amin'ny salon arotsaka any nature satria misy toerana efa natokana ho amin'izany izay mariana hatrany hatrany moa zany fa dia lalao izy ity lalao izay mangarahara tokoa dia manetana hatrany hatrany antsika rehetrarehetra ny tokantrano any ary makasitraka tompoko.